mahakasika le franc-maçonnerie ihany efa teneniko tamin'ireo tamin'ny vidéo fohy kely tamin'maly fa ny olona zany raha manao commentaire hoe tsy voafenao le zavatra tsy hainao diso ny zavatra lazainao zany nefa reny olona reny tsy manome ny heviny tsy miteny hoe zao no mahadiso azy na zao ny élément vaovao raha vo olona nanao an'ireny hitanareo tsara fa tonga de inao zany bloqueko tonga de supprimeko reny olona manao commentaire ohatr'ireny de be deaibe moa zany miteny hoe efa tsy mazaka kena efa tsy mazaka zao de reny bloqueko dolidolidolo koa satria olona tsisy fotony tsisy lavana anazy amina ady hevitra na ito pejy toetsara ohatr' zany na fomofana ohatr' zany tsisy lavana an'izany ito amin'ny pejy ka raha vo olona manao zany tonga de bloqueko de ny tena maly hoe ity le feonsoatra masiny ity exceptionnellement zany tsy bloqueko miteny ratsy atao aloha atao satria manafotoana le miteny zavatra de inao zany tsy bloqueko izy satria ty olona ty feonsoatra masiny ty tonga eto amin'ny pejy matetika izy ary maneho hevitra izy de raha ny tena izy zay zavatra zay hoe tsy voafenao tsy hainao de navelako tsy bloqueko de izahako justement azavaina aminareo le zavatra teneniny miteny izy ato hoe mankasitraka koto amin'ny fanehoan-kevitra saingy tsy voafenao le resaka fa ataovy recherche aloha ireo olona ireo ireto amin'ny boky nosoratana de Serge Abad Galardo de Maurice Caillet mila mandinika aloha rano maro sy mamaky boky maro vao maneho hevitra fa lasa miteniteny fatany na rehefa zavatra tsy voafe aleo mangina fa tsy hoe malaza de inao zany ila resaka de aneho hevitra fa hevitra kanefa raha tsy voafe hitanareo am'zany fa fanambanina be le izy sady fanakianana hoe tsy hainao minao zany tadiava source ce documentaire fa zavatra tsy hainao rehefa tsy voafehy de ajanony so de manenjika malaza le hevitra zao de ataotao fatany zavatra tsy hainao hitanao am'zany attaque personnelle zany za maneho hevitra no asiny fa la personne n'a rien dit sur le sujet que j'ai dit ary le olona tsy mitenin'inona mihitsy hoe inona ny diso ny zavatra teniko na inona zavatra tsy voafeno zavatra teniko de inona zavatra azo anampina anazy fa io tsisy afa-tsy attaque personnelle io fanambanina io zany fanambanina sady décrédibiliser zany hoe ny olona rehetrarehetra mamaky an'io zany de hoe tsy hainy koto le zavatra tsy voafeny koto le izy c'est de n'importe quoi teniny koto araka zavatra teneny io de faly daholo moa zany ny olona manana inao zany mbola dinitsika manaraka eto ny comportement n'olona manao billet de confirmation de diagnose cognitive de manao inona koa moa entêtement mitady zay fomba rehetrarehetra zany hoe décrédibiliser le olona fa tsy hoe le hevitry ny olona diso na marina fa le olona zany faly hoe raha vo misy manohitra ny zarateniny koto manohitra defa tsy manohitra io tsy ny olako miteny nanazy raha tsy mitovy hevitra any de bloqueny tsisy hevitra mihitsy io tsisy hevitra mihitsy io nandray fa fanambanina fanakianana fanososena amiko zao insulte ka na izany amin'ny maha-olona intelligent maha-olona intellectuel de jereko iza raha le olona nresana jereko le hoe teny izy hoe ty misy bokiny ty misy bokiny ty de re olo reo effectivement olona ancien franc-maçon re olo reo fa inona zany raha tenen're olo reo inona zany raha tenen're olo reo efa nijereko teto zany moa zany ao kazava fa zay olona niteny teto hoe fo mafy koto tsy mahita valy amin'io koto zao faly zany zareo zany hoe satria hosehosena fa tsy hoe ny hevitry koto diso na marina tsy any le ataon'lo sasiny de bloqueko dolidolidolidolo zay nanamarina n'io zavatra io de ohatra ny teniko teo amin'ny maha scientifique ana de nijereko ny ty hoe ty olona lazainy ty Serge Abad Galardo io de lavalava izy ato fa akako ohatra fotsiny nareo ty zany olona ancien franc-maçon ty
justement de cette fraternité. Là, en l'occurrence, on voit quelque chose de très particulier sur l'affaire Athanor, c'est qu'il y a tout un système... De azavako alohan'ny inona alohan'ilay izy ty zany ancien inona moa zany franc-maçon satria ny tena tiany gasy teninao de hoe le franc-maçon zany de organisation criminelle démoniaque manao sorona olombelona satria zany de ninao koa ina zara-tenena satria ty izy témoignage tao de niteny le mpanao gazety hoe nisy affaire criminelle tany nisy affaire criminelle tany de voarorio amin'io zany le franc-maçon de iteny ty hoe tsy franc-maçon rehetrrehetra ny ao izy no manao an'izany fa cas particulier zavatra sendra ina moa zany ohatra zavatra rehetra misy ny cas particulier tsy hoe rehefa misy crime ao anatin'le franc-maçonnerie de ny franc-maçonnerie mihitsy no mpanao crime fa le olona tao nanao an'le crime izay ny azavaina eto ka tsy fantatro le fanasina soatra masina io tsy haiko na tena namaky boky io marina izy raha tena miaino izy fa za ny anoko le zavatra lesahany ty olo ty marobe ny boky soatra mikasika maçonnerie fa tsy ny accusé mihitsy ty olo ty hoe franc-maçonnerie de organisation criminelle tsy miteny zany mihitsy na organisation satanique na diabolique tsy miteny zany izy fa miteny zao cas particulier ary enontsika eto izy de misy ny zavatra mety mitranga hoe nanao an'izao ny franc-maçonnerie taria tsy mifasoana franc-maçonnerie fa olona raha eo anatin'le izy ao fa nefany de hoe ny franc-maçonnerie zany le hoe atahorany église rehetrarehetra lazan'ila fa criminelle nefa tsisy mihitsy atreto hoe nisy crime de hoe franc-maçonnerie mihitsy nanao an'izy na nisy ina moa zany rituel manao sacrifice zany mbola tsisy manana document mikasika an'izany tsisy profony zany fa ny olona zany de le soupçon raha misy organisation secrète manana rite hafahafa de diaboliseny de io zara-teniny teo aseoko anao zara-teniny teo fa niteny mihitsy izy hoe cas particulier aloha ianao tsika le izy qui est mise en place donc par une justement ce groupement maçonnique et ce système qui est mis en place va mener à des tentatives d'assassinat, à des intimidations, va mener finalement à de très nombreuses violences et donc justement et tout ça en plus pour de l'argent. Comment vous avez vu cette affaire Athanor finalement dont j'ai parlé un petit peu en introduction? Comment est-ce que vous l'avez comprise, analysée à travers votre connaissance de la franc-maçonnerie? Bien, déjà, bon, il faut quand même dire une chose, c'est que tous les francs-maçons ne font pas partie de ces services, hein, bien entendu. Il y a en franc-maçonnerie des gens qui sont sincères et honnêtes, mais c'est vrai que bon, ça ne m'a pas surpris du tout, puisque j'ai eu l'expérience, non pas d'une affaire aussi grave que celle d'Athanor, mais j'ai eu l'expérience de, comme je vous le disais, de présence de personnes qui faisaient partie de certains services en franc-maçonnerie, qui sont bien entendu minoritaires. Qui sont bien entendu minoritaires. C'est la scène minoritaire. Never le tiragati les alassani les nos an sorta masnat fa tukul vakiko ni bukni grado boli is aussi César abad grado use d'intento intento minoritaire cas particulier lise de ina como ça de intento quizo Boris Kaye de nzele comme casque le Boris Kaye de il a una télévision lise fa le Boris Kaye de di mon polton anatin'ny franc-maçonnerie karaha olona dimampolo taona ve zao anatin'ny franc-maçonnerie ka raha fantany fa organisation criminelle io fantany fa diabolique satanique dina janona tao sady tsisy mihitsy anatin'le boky le olona jejery vakivakeko no ataoko lecture de Gozan Goral miteny fa hoe satana manao sorona olona io na zao ka le fanaovana commentaire ohatr'zao zany zareo tena éviter fa manome lagy l'izy mampiteny ratsy l'izy hoe mitenao tsy voafehinao hoe zao nefa tsy manome hevitra izy de tuizatsika zara teneny ozy hoe
tena mahasoso-poro le aminareo dia le miteninareo hoe tsy voafehy maninona raha teneninao le zavatra hainao dia mamaly izy za fa nytena omeo le hevitrao dia mbola mamaly izy zato hoe samihafa samihafa ny hoe tsy voafehy sy ny hoe diso intelligent ianao hoy ianao ka tokony ahay andray hevitra ary rehefa maneho hevitra ny heviko milaza hoe ataovy recherche maneho hevitra izy dia miteny hoe manaova recherche nareo hoe manome hevitra amina débat dia miteny hoe manaova recherche anao fa tsy hainao le zavatra io zany zavatra farany manome liako farany manome fiainana anaova recherche ireo olona reo mba hanampy ny fanazavanao anaova recherche olona reo nefa nataoko recherche le olona il n'a rien nada fa niteny fotsiny zao hoe ny anton'ny alany le ty Gallardo ty tao maçonnerie dia nisy criminel du grand banditisme no nangataka hiditra anatin'le franc-maçonnerie dia niteny izy tamin'le chef de loge hoe ty olo ty ka criminel ty olo ty grand banditiste dans le grand banditisme dia niteny le chef de loge hoe nataoko fanadidina mihitsy io le fanjerenay dia rehefa nataony ny fandiniana tao amin'ny abedienne dia niraisiny zareo le olo le grand criminel sy banditisme olo anakiray dia zay natonga nleranganyala hoe maninona criminel no niraisinareo satria ny antony dia ao anatin'le franc-maçonnerie ianao no forger ny personnalité nao zay le janazavako tam'maly tam'le franc-maçonnerie hoe anatsara ny personnalité nao ohatrany hoe développement personnel philosophique ao ino moa zany religieuse ao fandinihana fanakalozana fahaizana ka raha ohatra olo criminel le olona ny décidé hiditra anatin'ny franc-maçonnerie dia ny zavatra tongavany ao mba anao travail sur soi zay le franc-maçonnerie misy travail sur soi ao anatsaranao ny personnalité nao anovanao manao misy évolution ao ary zay tamin'niditra ataonao ohatra zao dia novoaka ataonao ohatra zao travail sur sa personnalité travail sur soi io philosophique réflexion karaha niditra le bande criminelle dia forcément tia anatsara nanao repenti izy tsy hay zavana nataony tany fa tsy hoe lefa miditra ao le criminel dia hiala le zalahy io tena veloanzareo ny ala moa izy dia niteny hoe manehevitra milaza hoe atao recherche ireo olonireo mba anamy falazavanao ho any liana fa izaho tsy manana fotoana niteny zavatra io zao manaova recherche anao fa za tsy manana fotoana tena tenitenanao ino anaovanao commentaire ao satria za le olona le farany mahasosopory ao le ohatra manao ohatran'io antanina hoe inona ny diso amy zavatra teheniko zany inona le izy dia tsy azonao tsy fantatrao samihafa le hoe olo intelligent tokony mahafantatra hoe zavatra voafesy tsy eo diso rehefa antaninao inona le zavatra tsy mety anatin'le izy lazanao tsy voafehinao dia antanina hoe inona le tsy voafehy da tsy azonao le izy fa hafa le hoe voafehy tsy voafehy hafa le hoe diso tena olona normal any aza mpamaky soratra masina fa tsy olona tena fendrapy tena marina dia mitoy izy recherche reo mba anampy fanazavanao ho any liana za tsy manana fotoana izy anazavana an'io fa raha tsy maika dia mandrasa fa ozarako eto makatsy makarony pejy sososo tsy manana fotoana izy za maly hitanareo nandeha nyrefa tany amin'ny ville tany nanao fety eto fa rehefa zavatra magnetikitika ana le zavatra taheny mikasika ny olo io dia za nody avy any mamaky en diagonale na zavatra soratan'le olona tafavoako le satria malina rehefa zavatra connaissance dia malina fa izy tsy manam-potoana izy rehefa tsy manam-potoana dia tokony tsy miteny rehefa tsy manan-kevitra koa dia tokony tsy miteny zay le izy fa faly be daholo ohatretriko misy olona sahany koa misy olona zao ka zay le izy aza atao mihitsy reto rehefa miadevitra no manan-kena fotsiny hoe tsy hainy lala izy tsy voafeny lala izy ajanony aza miteniteny fatany aza manao an'izany fa tena manome laky d'ailleurs bloqueko systématiquement ny olona manao an'izany fa rehefa misy tanao izy zavatra tsy mety zavatra tenenina dia omenao ny hevitrao azavainao ny marina